Nitondra ny heviny mahakasika ny fiampiatony ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fifandraisana amin'ny firenena malagasy amin'ny mampahay toe-karena azy ny professeur Ralston Roger androany ary nambarany ihany koa fa mahapotika ny firenena ny fisian'ny financement parallèle. Manahirana raha ny voalazan'ny professeur Ralston Roger ny fanapahan-kevitra izay niraisy ny tahirim-bola iraisam-pirenena mikasika ny fampiatona ny fifandraisana amin'ny Madagasikara. Notsindriny ny mahazava-dehibe ny andraikitra izay tazomin'ny FMI eo amin'ny resaka famatsiam-bola. Ary ny FMI dia fantatsika fa izy no gendarme zay amin'ny azo lazana azy raha vao resaka hoe resaka vola zany, resaka toe-bola, resaka famatsiana sy ny sisa. Ka manana hery lehibe zany io FMI io satria io ny mitanany lakile zay ahafahan'ny Banque mondiale zany mantanteraka an'izay vinakasa tianao vatsiana vola. Ka ny filazana fa hoe ny FMI nanapa-kevitra tsy mbola noe tsy fanampiana antsika dia aminaro zany pahitoekana sy fitantarana dia iveriko fa tsy tsara ho an'ny tanora antsika izay mbola mitady lalana ampandrosoana ny toe-karentsika. Fa kosa angamba ny tsara dinihana dia hoe mahoaka tsy fanampiana sanatria hoe anandevon'le firenena no ataony fa kosa fanampiana ialana fanampiana. Nitondran'ny heviny ihany koa ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita nandritry ny fahatongavan'ny teny Ivato ny sabotsy lasa teo raha nilaza ity farany fa misy soso-kevitra ahafahana mampandroso ny firenena ary nambarany ity mpahay toe-karena ity fa mahapotika firenena ny firosoana amin'ny financement parallèle. Tsara ny manana hevitra mpandrosoana Madagasikara fa ny tena mampalahelo ane dia zao hoe mora miteny an'izany rehefa tonga fitondram-panjakana ianao. Be dia be ny nofinofinao eo be dia be ny eritreritro eo ary izy moa miteny foana hoe misy ny manana ny harentsika ny ambanin'ny tany azontsika trandrahana misy vola be reo fa ny tokony apetrakatsika tsara dia hoe ahoana ny ahafahantsika mitrandraka an'ireo, ahoana ny ahafahantsika manatanteraka ny fanodonana an'ireo mba hoondratsika ny ivelany mba hampitombo zany ny harentsika création de richesse zany ary koa mba isiny le hoe valeur ajoutée bebe koa. Zay ny zava-dehibe tsy maintsy vanjininao ka ny filazana fa hoe manana paikady entina mpandrosoana firenena tsy maninona zany fa kosa so sanatria mefara amin'le hoe financement parallèle le izy izay fantatsika tsara fa manapotika firenena mihitsy financement parallèle aminatin'ny fotoana fo izy mety ahomby fa aorina izy tena mametraka fahavazana ngeza be mihitsy ho an'ny firenena. Ary izay indrindra mantsy ny tokony fantaritsika fa reny financement parallèle reny dia mampihevitra ny mpamatsy vola na ny mpampiasa vola indrindra le hoe investisseur direct des étrangers zany. Mikasika ny orinasa Ambadovy izay miteraka resabe tatoato mikasika ny tambelibidy ray isan-jato izay alohan'ny amin'ny fanjakana malagasy dia azo amboarina ny fifanarahana izay nisy raha ny hevitry ny professeur Ralston Roger.